Fitadiavan'i Jehova. Izay indray no lohahevitra ho resantsika amin'ity takariva ity. Alohan'izay nefa dia andao mbola hiaraka hanosika alohantsika hivavaka isika. Jehova Andriamanitra ray tsara sy masina ny an-danitro. Ianao tokoa no miantso anay ankehitriny hoe mitadiava an Jehova. Ary manana ambara aminay mahakasika izany ny soratra masina, koa meteza ianao mba hiteny aminay amin'ny fomba tsotra kanefa izay ahafahanay mitady ianao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hitadiavan'i Jehova. Ny Isaia 5:5 dia miteny amintsika ny soratra masina manao hoe mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy. Ny mpaminany Isaia tokoa no miantso ny vahoaka Israely eto hoe mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy. Ny fotoana fahavelomana no fotoana tsara indrindra sy mety indrindra mba hitadiavana an Jehova. Satria ny olona velona no afaka mitady. Raha mbola velona aina ny olona anankiray izany, dia manana ny tombotsoa io hoe hitady an Jehova. Ny mampalahelo manko indraindray dia rehefa maty ny olona anankiray vao raha malala ozy izy ny fitenena malagasy zay. Ary izany tokoa ny zavatra miseho matetika rehefa maty ny olona anankiray izay vao atao izay rehetra metimety sy tsaratsara, kanefa dia ny velona no tokony hanararaotra ny olona anankiray hitady an Jehova. I Jeremia mpaminany ihany koa dia ny antso toy izao amin'ny Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 dia ozy ny soratra masina hoe fa hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Fa hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Raha miantso zany ny mpaminany hoe mitadiava an Jehova, dia Jehova kosa manome toky hoe ahita azy, izay mitady azy. Izay tsy mitady ihany no tsy mahita. Mamelà nareo ampiasa ilay teny anankiray malaza any amin'ny kilalao anankiray izay haitsika tsara moa izy io, fantatsika malaza dia malaza ilay hazakazan-tsoavaly. Dia ao anatin'ny fanentana nataon'ny mpanentana hoe izay milalao ihany no mahazo. Inteo zany amin'ny karazana kilalao ara dia ampiasainy zany hoe izay milalao ihany no mahazo. Makana fa raha hoe hitady an Jehova dia tsy maintsy hoe izay mitady ihany koa zany no mahita. Iny tokoa noho ny fahotana dia tsy afaka ny ahitan'Andriamanitra mivantana isika ankehitriny. Mbola ho avy anefa ny andro izay tsy maintsy hiaonantsika mivantana amin'Andriamanitra any amin'ilay toerana izay nomaniny ho an'ireo voavonjy. Fa eo am-piandrasana indray anefa dia hozy Jehova hoe fa hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Zany hoe miainga hatrany anaty mihitsy zany ny fitadiavana an Jehova. Miainga ao anatinao manontolo ao, ary ao no tian'Andriamanitra mba amboarina eo amin'ny fiainanao. Tamin'ny taona 2012 dia tafaresaka tamina namana anankiray. Ary niteny izy tamin'izay fotoana izay. Tena manahirana mihitsy ny vanim-potoana ankehitriny. Tsy hitako intsony izay alay. Tô makatsy amin'ny fiangonana anankiray atsy tô, aty no misy an Jesosy. Makary amin'ny fiangonana anankiray hafa indray dia aty no misy an Jesosy. Ka tsy fantatra intsony hoe iza amin'ireo fiangonan'ireo marina moa no tena misy an Jesosy.
le ho ianamaly azy hoe afaka mahita an' Jesosy ianao. Tsy amin'ny anaram-piangonana nefa no ahitana an' Jesosy, fa mazava dia mazava no nambaran' Jesosy. Hozy eo amin'ny Jaona 5:7 manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Ny tenin'Andriamanitra izany no fomba anankiray izay ahafahantsika mikatsaka na mitady an Jehova. Mila mandinika ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray raha toa ka te hitady an Jehova izy. Ary tsy vitany hoe mandinika fotsiny andry, mila mametraka fanontaniana manao hoe manoloana n'izany teny novakiako izany dia inona moa zany no tokony ho ataoko. Tsy zava-dehibe akory no hoe mahavaky ny baiboly manontolo ianao dia izay no reharehanao. Tsara zany, fa tsara kokoa raha toa ka makatoko sy andininy anankiray ianao dia ino no saintsaininao andro amalala, zay natao hoe dinihana. Saintsainina tsara, inona ny tiany ambara, milaza inona zany toko sy andininy zany. Ary rehefa hita izay valiny zay hoe milaza an'izao zany toko sy andininy zany dia mametra-panontaniana hoe inona kosa ny tokony ataoko manoloana izany toko sy andininy zany. Raha toa ka manana izay fomba fisainana izay ianao dia ho hitanao fa tsy hoe ilay intsondry dia hiatsara hatrany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mitadiava an Jehova dia mbola hita izy ny Isaia. Eo amin'ny fiainana nefa dia misy karazan'olona anankiroa. Ao ny mitady, izay mody mitady, kanefa ao ihany koa ny mitady izay tena mitady. Jesosy Kristy dia nanantitratra tsara aloha ary tsara ho tadiditsika ilay teny hoe mitadiava dia ahita ianareo. Mateo 7:7. Ao anatin'izany teny izany dia mazava tsara mihitsy n'ilay teny hoe mitadiava dia ahita ianareo. Amin'ny Mateo 7:7 dia misy tantarana mpanan-karena anankiray. Matetika moa raha vao manan-karena ny olona anankiray na Jesosy mihitsy aza dia ny teny manao hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena niditra ny an-danitra. Izany nefa tsy midika hoe izay rehetra manan-karena dia tsy ho tonga ny an-danitra. Raha manao fampahazevana fo ihany koa nefa tsika dia ireo izay rehetra niaraka tamin'Andriamanitra dia manan-karena avokoa. Ry Joba izay nametraka ny fiaina tamin'Andriamanitra dia nanan-karena izy. Ry Josefa izay nitoko tamin'Andriamanitra dia prime ministre tao amin'ny tanin'ny Egipta izy. Ary ry Daniela sy ny namany telo lahy dia mpanolo-tsaina akaiky ny mpanjaka izay ny fandimby. Noho izany tsy hoe rehefa manan-karena dia tsy ho voavonjy akory. Fa inona ny mety ho olana misy? Ty mpanan-karena hitantsika ao amin'ny Mateo 7:7 ety dia tootry ny manana fahalianana izany izy ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ilay fanontaniana apetrany hoe mpampianatro, ino no ataoko azoko fiainana mandrakizay? Dia tootry ny hoe liana ny amin'ny fiainana mandrakizay izany tokoa izy. Ary rehefa niresaka tamin'ilay mpampianatra izy, rehefa ozy ny mpampianatra manao hoe efa nitandremanao ve ny didin'Andriamanitra izay naseny nitandremanao, dia ozy hoe hatramin'ny mbola kely no efa nitandremako an'izany. Fa inona ny tsy mbola mahatanteraka? Na dia nitana ny didin'Andriamanitra zany ty mpanan-karena ity dia mbola mahatsiaro ihany fa misy bangy eo amin'ny fiainany. Mbola mahatsiaro ihany fa misy tsy ampy eo amin'ny fiainany. Dia nefa rehefa ho Jesosy taminy hoe mandehana amin'io ny fanananao dia zarao ny malahelo, dia teo izy no nisalasala. Ary rehefa nisalasala izy tamin'izay fotoana izay dia ambarany soratra masina fa niala tamin'ny alahelo izy. Raha vao mody mitady an Jehova zany ny olona anankiray dia aza adiny fa amin'ny alahelo no hialana eo aminy. Fa kosa mila mitandrina isika. Ataovy azo antoka fa tena mitady an Jehova ianao io. Ataovy azo antoka fa tena
mitady an' Jesosy sy ny fandray aminy ianao io, mitady izay havanana amin'Andriamanitra tokoa. Tsy hoe satria mandeha makany am-piangonana mibe sy ny maro de mba makany koa, na hoe satria mivavaka mibe sy ny maro de mba mivavaka koa. Fa meteza ho tena mitady an' Jehova ianao. Ao amin'ny Luka 10 ihany koa de misy mpanankarena anankiray izay mitady an' Jehova. Ilay mpanankarena voalohany hitantsika eo amin'ny Matteo 10 de nitandrina ny didin'Andriamanitra hatramin'ny fahakely araka ny fanambarany. Fa ity mpanankarena ao amin'ny Luka 10 ity de Zakaiosy zany a dia hitantsika fa raha mamaky isika de mahita isika fa lehibe ny mpamoretra izy ary mangalatra mandrakariva no ataony. Mampitombo izay tokony ho alainy mandrakariva ity lehibe ny mpamoretra ity. Ny mpamoretra moa efa tsy tiany jiosy rahateo satria mamoretra ho an'ny miaramila Romanina izy ireo. Ny Romanina izay mangeja azy ireo ara-panjakana. De efa tsy tiany olona rahateo zany mpamoretra izany tamin'izany vanim-potoana izany. Nefa mbola ampininy hoe lehibe ny mpamoretra izy sady mbola amin'ny alalan'ny fanabakana ihany koa no mampitombo ny arenany. De vao maika mitombo ny fankahalan'ny Jiosy azy. Rehefa nandreny amin'i Jesosy anefa ity lehibe ny mpamoretra ity de izao nanana faniriana tao anatiny izy fa te ahita an' Jesosy. Zay no tao anatin'ny lalina tao hoe ahita an' Jesosy. Ary rehefa te ahita an' Jesosy izy, nanana olana anatrehany izy anefa, foy izy. Ary aitsika tsara ny tantara fa Jesosy rehefa mandalo amin'ny toerana anankiray na teny an-tendrombohitra na ao Jeriko izay andalovany eto de be da be mandrakariva ny olona. Ao ny te ahita ny fahagagana fotsiny ihany. De tsy afaka ahita an' Jesosy zany Zakaiosy satria foy izy. De nitady vahaolana izy fa tsy nijanona de satria moa zany fo de za zany tsy ahita an' Jesosy fa de tsy nionona tamin'izay izy. Fa lasa izy niazakazaka ny aloha. Ary rehefa niazakazaka ny aloha izy de nianika aviavy anankiray. Rehefa nianika aviavy Zakaiosy dia niome azy ny olona. Inona koa ny ataon'ity lehibe ny mpamoretra jereny ety izy. Tsy malala menatra akory de ny ambony aviavy ve. Fa rehefa tonga teo amin'ny Zakaiosy Jesosy ary hitan' Jesosy ny fikelaizana nataony Zakaiosy mba hianiana amin'ilay aviavy mba ahitana an' Jesosy. De hoy Jesosy taminy hoe Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy makao an-tranonao any io. Ary ao anatin'izay tenin' Jesosy zay de misy safidy nipetraka teo amin'ny Zakaiosy. Na izy janona fotsiny hoe zany Jesosy mpanota be, mpamoretra ahako sady manambaka ny olona foana. Tsy mendrika hidiranao ny an-tranoko e. Ka allo ampy ahy fotsiny mahita anao eto de zay. Azo Zakaiosy natao zany. Kanefa manana safidy anankiray faharoa Zakaiosy de ilainy tanterahany. Nidina faingana tokoa Zakaiosy ary faly izy fa hiantrana ao aminy izay mpanota i Jesosy ilay marina. Ary de nampandrosoany Zakaiosy teo amin'ny fiainany i Jesosy Kristy. Rehefa niditra tao amin'ny tranony Zakaiosy i Jesosy de afaka mahita isika fihetsika na valiny Zakaiosy. Fa ilay baiko nomeny Jesosy an'ilay mpanan-karena ary amin'ny Matteo 7:10 tsy ny baikoin' Jesosy an'i Zakaiosy fa tonga de nitanterahany Zakaiosy avy hatrany zany. Satria tonga de niraisany Zakaiosy ny fepetra hoe ny fananako indro tompoko, ny atsasaka ny fananako de omeko ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanapakana de onerako avy efatreny zany. Tsy niandro ny baikoina intsony Zakaiosy satria efa niditra teo amin'ny fiainany ilay Andriamanitra. Tahak'izany ihany koa isika. Raha maniry hitady an' Jehova isika de vonona ny androso ao amin'ny fiainantsika.
mazava de mazava ny antso ny soratra masina ao amin'ny apokalipsy 7:20 manao hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana aho Jesosy ka mandontona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy. Raha tena mitady an'Andriamanitra mifotsika tokoa isika dia ahita azy. Miandry atsika hamony varavarana fotsika ho antsika Jesosy mba hidirany ao. Fa rehefa Jesosy no miditra ao am-potsika ao ka mitoetra ao dia izao azo antoka fa hiova ny fiainako, hiova ny fiainanao. Ary zay ireny ihany no tsy ambaratelo mampiova ny fiainan'ny olona. Mety azo amboamboarina ihany ny fihetsika, ny fiteny, ny fitafy ety ivelany. Fa rehefa Jesosy tokoa no mitoetra ao am-pon'ny olona dia tsy misy zavatra izay ataony ho manan-danja intsony. Fa hiteny tahaka ny apôstôly Paoly izy manao hoe ho ataoko tahaka ny taimboraka ny zavatra rehetra. Ny faniriako anao amin'ity anio ity ary dia izao ahitan'i Jehovah anie ianao ary hitaty azy amin'ny fonao manontolo dia hivavaka isika. Andriamanitro, misaotranao zahay satria ianao no efa niteny hoe mitadiava an'i Jehovah dia ny mbola hita izy. Amin'izao androm-pahavelomanao izay tokoa Tompo dia sitrakainy mba hanantona anao hitady anao. Metesy ianao mba hiandroso ao amin'ny fiainanay ka hitondra fanovana eo amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen.